nandalo teo amin'ny lohan'ilay polisy ny bala ry zay no tiraka ny ratra teo amin'ny andriny naratra ihany koa ny vavany sy ny orony ary voatery nentina aingana teny amin'ny hôpitaly moa izy fa araka ny fampitam-baovao zay voaray io ariva io dia efa miatsara ny fahasalamany ary tsy misy atahorana intsony amin'izany. Olo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia teratany Karana hatrany 20 taona no maty nisy ny tifitra omaly tao Tanambao 5 Toamasina. Bala enina raha ny fantatra no netefa teny amin'ny vatany ity Karana ity. Lasan'ireo olon-dratsy ny kitapo teny amin'ity teratany vahiny ity raha vao nahita ny fahavoazana ireto olon-dratsy. Karana 20 taona no maty nisy ny tifitra omaly ariva tokony tamin'ny 1 ora sasany tao amin'ny fokontany Tanambao 5 Toamasina. Raha ny vaovao dia nilanja kitapo no heverina fa nisy vola izy kanjo nisy Roland tondra skotera nipoitra tampoka ka nitivitra azy tamin'ny Kalaknikov. Bala enina be izao no indraina voa azy ka avy hatrany dia maty niparitaka ny raha. Ireo olon-dratsy kosa avy hatrany dia naky ilay kitapo dia lasa nandeha ka nanjavona hatramin'izao. I Mofadalina dia nisan'ny mpirahalahy amin'ny fianakaviana Kenzo izay avy amin'ny Foko Bora. Tao anatin'ny andro vitsy monja dia efa ho karana 3 zany zao no tratra ny etraketraka mahery vaika ka dia nanapa-kevitra ny fivarotana karana rehetra nanakato trano androany. Ny fikambanan'ireo karana mizaka ny zoam-pirenena frantsay koa dia nanaitra ny fanjakana malagasy mba hametraka ny lamina iarovana azy ireo ary manameloka tanteraka ireo risetra atao amin'izy ireo ankehitriny. Tsaivina fa nisy ilay karana vavy voatifitra tany Tomasina andro vitsy lasa izay no verindreo olon-dratsy fa vola be ny teny amin'ny kanjo 7 alina sy 2 ariary monja. I Mofadalina moa zany omaly tany Tamatavy dia maty mihitsy ary io zanakalahy ny magazay Eden Beoririko kosa androany tratra ny fanaovana kidnapping.